ho ampitaina na hoe tiany RCR ampitaina mana malagasy mifandraika amin'ny zava-misy amin'izao ve fiarahamonina gora sy malezolezo no misy ankehitriny zay ny zavatra misy amintsika amin'ny teny zao a fiarahamonina metisy tsy fantatra izay ny poirana zay ny tiana ampitaina dia hoe rava ny fiarahamonitsika ao anatin'ilay fanovandravitra voizinay a dia famerenana amin'ny laonina ilay fiarahamonina malagasy ka mampitodika amin'ny malagasy izay hoe ry malagasy todio ny tantarany tanànanao fa gasikara ny tanyrazanao tiana tenenina dia hoe raha tsy manova rafitra tsika satria ny rafitra mipetraka teto nanomboka tamin'ny ilay hoe besandry mpampanjaka zany marina aloha fa nanomboka teo zany nefa rava ny fiarahamonina satria nizy ny famono ny fandrombaka fahefana dia tonga teto koa ny jiolahatsambo a mpanjana tany zany a dia rafi-piarahamonina mifanipaka amin'ilay rafi-piarahamonina malagasy no mipetraka teto anjato taona na roanjato taona teo eo a zay tsy haitsika ny miaina ao anatin'ny rafi-piarahamonina io satria le rafitra mpitantanana rafi-pitantanana ny rafi-panjakana ny rafitra toekarena manala atsika amin'le rafi-piarahamonina nisy teo aloha ary dia tena potika tokoa le fiarahamonina tsy ho tany saitsika eto gasikara ny zavatra misy mandiarana amin'ny RCR na ilazara zafiarson ve ny tany amin'ny roanjato taona lasa ve mbola azo averina amin'izao fotoana izao manoloana ny fanatotoloana ny zava-misy manera amin'ny tany sy ny fotom-pisainana zay tena manjaka ny fotom-pisainana tandrefana na ny tatsinanana afaka miverina amin'ny roanjato taona lasa ve tsika raha zao zava-misy zao firy taona moa zao ny faleovatena États-Unis firy taona lasa zany tany amin'ny taona 700 tany hoany efa 300 taona lasa ny zareo mbola io fiarahamonina firy taona moa zao ny fanjakana anglisy zay vao nisy fahafatesany Reine Elisabeth teo dia tsika ve dia teny fa voaingana zany fanjakana anglisy zany manina ny azony voatazony firy taona moa zao ny fanjakana japonais manina ny azony voatazony firy taona ny sinoa manina ny azony voatazony fa manina ny tsika ny tsy azontsika averina fa ampanarahantsika ny toetrandro le izy hoe inona le mahamalagasy atsika le mahamalagasy atsika nge tsy le nadikaina hoe andao tsika dia anao zavatra kitotoana andeha andao tsika no mpisampona andao tsika dia ivavaka amin'ny zavatra tsy fantatra tsy zay nge le mahamalagasy resahany fa le fiarahamonina lamina ny teto ny tanàna na dio nandro fahalemana tao anatin'ny fifankatiavana izay no averin'le rafitra apetraka ny RCR hitolomana ny RCR hatramin'izay ka hatramin'izao inona ny iverinareo fa sakana ka tsy mahatafaverina an'izay rafitra fiarahamonina izay miandry antsika io gasikara zay nge mahatonga an'le hoe rassemblement des citoyens responsables mitady an'le olo-pirenena hitambatra amerina le rafi-piarahamonina teo aloha satria zay ny atao idéologie ny idéologie dia mametraka rafi-piarahamonina fa tsy programma no ametraka rafi-piarahamonina tahaka ny hoe raha manao infrastructure ianao a dia tsy manovany aninony zany raha tsy misy rafi-piarahamonina manaja an'io infrastructure io nakay daholo mizao mipotonjiro nakay daholo miplaky na ny panneau rehetrarehetra eny amin'ny panneau de signalisation ny plaque solaire rehetrarehetra ny arabe potika daholo satria io rafi-piarahamonina io no maty ka ninona ho ataontsika eo a dia tsy mety ny fampandrosoana raha tsy miverina aloha tsika amin'le mahamalagasy amin'ilay olona mahaolona atsika zany koa tsy midika hoe ndre hiverina zany fa hoe ny mpanjaka taloha ny tsy nahanabaka dia olona tsy mahanabaka zany no alefa mitondra firenena voalazanao teo efa mipetraka mondialisation mila manaraka ny vitesy na ny afanganam-pandehany ny ivelany koa tsika ao anatin' zany rehetra zany fa mijanona malagasy mihinam-bary firy taona moa zatsika nanantsika vary ka maninona raha mitentsika hoe efa taloha be zany fihinanam-bary zany a fa aloha iala ny kolotsaina malagasy ny vary kolotsaina malagasy ny omby kolotsaina malagasy no zavatra maro samihafa azo tazomina izany tsy malala hoe mofo gasy eto Madagasikara dia izany mbola tsy hinana mofo gasy eto Madagasikara tsy ombonantsika amin'ny any ivelany mofo gasy fa atsika malagasy io a tafiditra anatin'ny kolotsaintsika ny vary ny omby zany rehetrarehetra zany a dia azo iverenana tsara ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara